Miverina mivoaka isan'andro nanomboka ny alahady teo ny antotanisa maneho ny fivoaran'ny valanaretina COVID-19 eto Madagasikara. Mba hisian'ny mangarahara manoloana ny fiakaran'ireo tranga vaovao sy ny isan'ireo maty tato ato no hanajavan'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka ity fanapahan-kevitra ity. Raha ny antotanisa nivoaka tato anatin'ny tapa-bolana dia Tafiakatra 430 ny isan'ireo namoy ny ainy nanomboka tamin'ny 17 febroary ka hatramin'ny omaly alahady 14 martsa. Ny valo tamin'izy ireo dia nodimandry ny sabotsy ny alahady teo. Miakatra ihany koa ny isan'ireo tranga vaovao satria nanomboka tamin'ny 17 febroary ka hatramin'ny omaly alahady dia nahatratra 2,730 ny isan'ireo olona voamarina fa mitondra ny tsy mikaretina coronavirus. Raha ny omaly alahady fotsiny dia 5 no isan'ireo namoy ny ainy, 500 ireo tranga vaovao. Ny sabotsy kosa dia 3 no namoy ny ainy ary 420 ny tranga vaovao. Eto Analamanga no ivo ny valanaretina satria eto no ahitana ireo tranga vaovao betsaka indrindra. Niditra tao an-tokotany Oniversiten'Antananarivo ny mpitandro ny filaminana androany alatsinainy maraina. Namono ny afo izay voalaza nampirehetin'ireo mpianatra nanao fihetsiketsehana tao anatin'ny faritry ny oniversite no voalaza fa nidirany tao. Mpianatra izay voalaza fa avy ao amin'ny fakulten'ny siansy ary mitaky ny andoavana vatom-pianarana 5 volana sy vatsy fampitaovana. Nivoaka teny anarabe ireto mpanao fihetsiketsehana ireto ny maraina saingy niverina niditra tao amin'ny faritry ny oniversite rehefa tonga teny an-toerana mpitandro ny filaminana. Tsy nisy ny fisamborana natao tamin'ny ireto mpianatra fitokonana teny Ankatso raha toa ka nisy telo ny isan'ireo mpanao fihetsiketsehana nosambory ny mpitandro ny filaminana teny Vondivorona raha ny loharano Vaovao avy amin'ny Zandarmariam-pirenena. Nivoaka ny faritry ny oniversite indray koa mantsy ny mpianatry ny politeknika nitaky ny andoavana ny vatom-pianarana efa bolana androany alatsinainy maraina. Nolazain'ny mpitandro ny filaminana fa nitoraka mpandalo sy fiara ary nibahana ny fifamoivoizana no antony nisamborana ireo mpanao fihetsiketsehana telo. Hanomboka tsy ho ela ny asa fanamboarana vonjy taitra ny ampahany mampitohy any Ambanja sy Antanamazava eo amin'ny lalam-pirenena fahaenina eo anelanelany PK 461+200 sy ny PK 502+400 efa tonga eny an-toerana ny orinasa natanteraka ny asa ary efa manomana izany asa fanamboarana izany hoy ny fanambarana nataon'ny Ministeran'ny Fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy androany alatsinainy. Anisan'ny asa ho atao ny fametrahana ny lalana mihodina, ny fanaovana ny fesana rehetra ilaina ho iatran ny fanazavan'ny ministera. Ny ampahandalana tena ahitana fahapotehana no anaovana asa vonjy maika. Araka ny sary mandeha eny amin'ny tambajotra tserasera dia lalina tokoa ny lavaka amin'iny faritry iny.